faharoa Jaona toko fahavalo andininy faraka amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo andininy faraka amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy nino azy. Jereo olona efa mino azy reto jiosy reto no nitenenany hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Efa nino azy ireo fa tiany ho mpianatra. Fagaty izay mino ny mpianatra e. Tsy haiko fa izay aloha no lazainy io. Miara-diso zany izay izy Jesosy fa tsy maninona. Raha te ho mpianatra ianao dia maninona ozy izy? Maharitra amin'ny teniko. Tovy amin'ilay teo ihany e. Lalàn'i Jehovah ny sitrany eny lalàny ny saintsainy andro aman'alina. Izay ny atao hoe maharitra. Tsy hoe mamaky baiboly fotsiny 10 minitra rehefa taitra vao maraina dia hoe efa namaky azy ay fa maharitra. Ary tsy hoe androany fotsiny naharitra nanao an'izay dia efa vita izay fa maharitra mandra-pahafatika dia azo amboleny omoron'ny rano velona. Ianareo tena miaina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra io mihitsy ny azo amboleny omoron'ny rano velona dia mitroka an'io andro aman'alina. Fa raha maharitra amin'io tenin'Andriamanitra io ianao ozy izy ny tenin'ny tompo dia ho lasa mpianatra ary fantatrareo. Hitanareo ilay mahalala? Fantatrareo ny marina. Inona ny marina? Anao masina izay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Inona ny marina? Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary rehefa maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia izay ny fantatrao. Tenin'Andriamanitra hainao koa Jesosy. Dia ozy izy hoe voalohany izany maharitra mamaky baiboly. Rehefa maharitra mamaky baiboly ianao dia lasa mahafantatra ny marina, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny Jesosy. Dia ozy izy hoe dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ny andininy fahatelo amby telopolo dia ozy izy ny mpianatra hoe zay taranaka Abrahama ka tsy andevon'ny 𝐡𝐢𝐭𝐫𝐚 hatrizay. Ahoana ozy izy Jesosy amin'ny andininy fahefatra amby telopolo? Lazaiko aminareo marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Dia jereo rehefa mahafantatra ny marina ianao dia afaka tsy ho andevon'ny ota intsony. Misy ota manandevo anao. Miezaka niala tamin'io fahazaran-dratsy io ianao hatramin'izay fa tsy mety afaka satria tsy mbola tena fantatrao ny marina. Fa rehefa fantatrao ny marina dia ny marina no manafaka anao amin'ny fahotana io mangejanao io. Manafaka an'io. Zay ny lazainy amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa ny fanafahany zanaka tompoko dia tsisy resaka délivrance mihitsy eo na fandroana devoly. Lakile dia maharitra amin'ny teniko. Dia mipetraka amin'izay ilay izy. Hazo amboleny eo amoron'ny rano velona dia mitondra vokatra amin'ny fotoanany. Inona ilay vokatra? Afaka amin'ny fanandevozan'ny ota. Inona ilay vokatra? Afaka amin'ilay fahazaran-dratsy. Inona ilay vokatra? Afaka amin'ilay toetra ratsy ilay tany saintsika tany amin'ny Romanina toko voalohany, vokatra tsy fahalalana an'Andriamanitra. Afaka amin'ireny. Zay no hanafahany zanaka anao. Rehefa fantatrao io zanaka io dia io manafaka anao tsy ho andevo.